Ny makasika ny fanuan-kevitry ny fanotanterahana androany tetsy amin'ny espace Madio Elafy ny fankalazana ny fafito amin'ny fitopolo taona ny amiraly Didier Ratsiraka lehilahy moa dia filoha mpanorona ny antoko Arema ary olo manakaja maro ny tazana nandritra izany fankalazana izany. Nankalazaina androany teny amin'ny espace Madio Elafy ny fafito amin'ny fitopolo taona ny amiraly Didier Ratsiraka. Tonga nanatrika izany ireo mpanao politika maro izay nasaina na mitovy fire-kevitra izany na tsy mitovy fire-kevitra. Nanatrika izany ihany koa ny filohan'ny teteza mita Andry Nirina Rajoelina. Nanokana iray minitra fahanginana ho fahatsiarovana ireo notomandry ny tenany nandritra ny fandraisam-pitenena izay notanterahany. Notsindrimy manokana tamin'ny lahateny izay nataony fa tokony hisy ny fifampiresahana eo am-panao politika indrindra ireo izay nilatsaka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo. Tsy misy tokony ahasakana fifampidiniana hoy nambarany fa izany no anisan'ny vahoana iray isin'ny filaminana eto amin'ny firenena. Nanome toro-kevitra ihany ny tenanay hoe ireo raika amby efapolo nareo telo amby telopolo mianadahy miaraka zahay kandida ho filohan'ny firenena ho filohan'ny repoblika nangataka izahay hoe andao tanterahana daholo ny programanareo rehetra ady ny fahantrana azotsika atao miaraka ady ny anoanana azotsika atao miaraka zany ady ny tsy fanananasa azotsika atao miaraka zany ady ny tsy fandripahalemana azotsika atao miaraka zany nahoana ny fandrafy ifanasa vangy isika nefa samy malagasy raha ny sitrapoko fanirina ho avetsivetso raha ny sitrapoko dia hoe andaontsika hiara-tantana hampisonitra n'ity firenena ity tsy hirin'olona tsy agnirin'olona fa hirin'olona andaontsika andamina n'ity firenena ity andaontsika hifanakalo hevitra manodidina latabatra boribory ahitsika malagasy zany tsy misy ohatrany tsy mangidy ohatrany sakay pilopilo fa rehefa tenerana lany ihany eo nareo zay taridalana tonga amin'ny tantona fiodelina faharoa tsy misakana antsika zany andao isika miara-pitafa sy dinika mailamina ny firenena tokotovavy sy tokotoray. Nandritra ny kabary izay nataon'ireo sekretera nasionaly ny antoko Arema no nampatsahivana ireo asa vitan'ny filoha-mpanorona ny antoko sy ny dingana sy ny zava-bitany teto amin'ny firenena. Fa anisan'ny hafitra izay voizin'ny Andriamatoa Didier Ratsiraka nisy ny fihavanana sy ny fitiavana eto amin'ny samy malagasy.